Tany ambositra mpiadina ho Zandary iray no maty nandritra ny hazakazaka izay nataon'izy ireo toy ny fanao isan-taona moa izany hazakazaka izany. Etsy ankilan'izay kosa dia tany etsoroan'ny mandidy Zandary nanasaraka adin'olona ka namoy ny ainy voatsindronantsy i Andriamatoa Randrianary Tolo-Janahary Tarsizus. Ka ny ambangovango no mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny Abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa na isan'andro eto. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Familony dirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izany rehetra izany dia ndaolo ho fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ny tonga tsy miarahaba hony namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa isan'andro ny tendako amin'ity andro androany ity. Nosokafan'ny filohan'ny republika tamin'iny herinandro iny ny tetikasa mifampitsimbina izay nentina hanampina anireo tokantrano tena marefo ao Antananarivo renivohitra sy ireo renivohim-paritany dimy hafa Mahajanga, Toliara, Fianaratsoa, Antsiranana ary Toamasina. Tokantrano 7,000 no kendrenina hisitraka izany ao Antananarivo renivohitra ao. Ny 707 anatin'ny boriboritany voalohany sy fahaefatra no nanombohana ny fizarana tetsy amin'ny ANS ampefilo tamin'iny herinandro iny. Mbola ho avy araka izany ny fizarana dingana faharoa. Volam-panjakana madiodio no hamatsina anireo tokantrano ireo amin'ny alalan'ny tetikasa mifampitsimbina hoy ny fanazavana teny an-toerana hatrany. Ny verimberina atao anatin'ny lahatenin'ny filohany hoe hanohana ny vahoaka sy hanala ny fahantrana. Ankoatra ny fizarana natohana ara-tsosialy toy izao hoy izy dia ezaka himason'ny filoha ihany koa ny ampiakarana ny fari-piainana ireo tokantrano marefo ireo. Hisy ny fanomezana fiofanana arak'asa sy fitaovana ahafahan'ny vahoaka mamorona asa ho azy ireo ka mampitombo ny fidiram-bolana. Efa misy tanteraka ireo tetikasa ireo ary ao ny mbola andrasana ny fanatanterahana azy raha ny fanazavana teny an-toerana hatrany. Sosialim-bahoaka indray filaharana voamaraina tetsy amin'ny ANS ampefilo hazakazaka hanenjika ilay fizarana fanampina avy amin'ny fanjakana tamin'iny herinandro lasa iny. Io ilay tetikasa mifampitsimbina nataon'ny fitondrana hitsinjovana sosialin'ireo tokantrano tena marefo. Niavaka ny tamin'ny tindray mitoraka ity satria dia vary iray gony 20 kilao no azony tsirairay. Misy menaka, ronono, paty, siramamy 1 kilao ary ahitana sardine sy sira sy ny maro hafa. Nandritra ny fandalovana teny an-toerana dia hita tokoa fa somebiseby ny mponina haka ny anjara fanampina azy ireo. Nisy moa ny lisitra efa teny anivon'ny fokotany ary samy nanamarina ny anaran'ny taony rehetra ny alohan'ny laharana io fanomezana io. Sambatra ny manome no mandray izay indrindra no antony nanomanako ny fanomezana manokana ho anareo tsirairay avy ary izaho mihitsy no miteny hoe izao no atao fanomezana. Koa hoy aho raha hizara vary aminareo aho dia amina gony vary amina gony 50 kg isaky ny tokantrano tsirairay avy no ho zaraina. Io no lahateny izay nataon'ny filoha nandritra ny fizarana an'izany vary tamin'ny alalan'ny tetikasa mifampitsimbina izany. Ka tokantrano 720 avy amin'ny boriboritany voalohany sy fahaefatra no nanombohana ny fizarana ireo fanampina ireo tetsy amin'ny ANS ampefiloha tamin'iny herinandro iny. Vaovao mampalahelo indray vehivavy roa no lasa ndalo ankery ny tao amin'ny tanàna atao hoe Maintso Arivo anatin'ny fokotany Anosikely Nord, commune Andramiady, distrikany Ankazobe tamin'iny herinandro lasa iny. Zanak'ilay filohan'ny fokotany teo aloha io lasa ny dahalo io ary anankiray vinantony. Voalaza ihany koa fa vao tsy ela akory ny anankiray amin'izy roa vavy ireo no votsitra teny am-pelantanan'ireo mpakankeriny dia izao naverana nalain'izy ireo izao indray. Tsy nahazonina aloha ranom-baovao kosa hatreto ny isan'ireo olon-dratsy nandray anjara tamin'ity fakanankeriny ity. Mbola tsy nazahoana fanazavana mahafapo ihany koa
ny niafarany ireo lasibatra ireo hatramin'izao. Oviana ihany mba ho foana tanteraka ity trangana fakanan-keriny amin'iny faritry ny Anjorobe sy ny manodidina iny fa efa ela ihany zay no nahenona an'izay trangana fakanan-keriny zay ary efa miezaka manao aintso zavatra ny mpitandron'ny filaminana fa mbola tsy mahafongotra azy ireo hatramin'ny fakany dia midika izany fa mbola tsy voafongotra foana ilay tena lohandohan'ny mpisorona amin'ity fakanan-keriny ity fa ireo madinika ihany no tratra hatramin'izay ireny. Mbola ao anatiny izay vaovao mampalahelo zay hatrany tsy tana ny ainy GDC Randrianahary Tolojanahary Tarsizus na dia nanao ezaka hamonjena azy aza ireo mpitandron'ny filaminana namany tany an-toerana tany. Maty amperinasa ity Zandary ity tao amin'ny komina Firenena distrika Antsy Mandidy tamin'ny talata lasa teo iny. Nanasarakady no nahatonga ny loza. Tamin'izany izy no voatsindro Antsy. Tonga teny amin'ny hôpitaly ihany izy saingy tsy tana intsony ny ainy noho ny fahaverezan-draha be loatra taminy. Raha ny angom-baovao azo dia maty voatifitry ny Zandary ihany koa ireo roa lahy izay nahavandozy. Ny telo ambiny tamin'izy ireo no tafatsoaka saingy mbola karoany fokon'olona sy ny mpitandron'ny filaminana hatramin'izao. Chaine moa tao amin'ny komina io tamin'ny fotoana nitrangan'ity loza ity. Nisy olom-boafidy nandalo ihany koa tao an-toerana ka betsaka ny olona. Nandritra izany no nisy ny andian'olona niady tao fovoan-tsena. Nanasaraka izany ity Zandary antsoina hoe Tarsizus ity teo no nahavoatsindro Antsy azy. Raha ny hita tao amin'ny takibany havanana no gorobaky ny ilay zava-maranitra ary izany no nitarika ny fahafatesana araky ny fanazavany loharanom-baovao hatrany. Nentina niakatra haingana atao amin'ny hôpitaly Antsy Mandidy ihany izy lavitra nefa ny lalana satria atao adiny efatra miala amin'io tanàna io ny hôpitaly sady lalantany ka nananasarotra ny famonjena azy ary izao nitarika amin'ny famozany ainy izao. Ka dia mankahery ny fianakaviany manamanjo izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY ainganeka ao tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Mbola ao anatin'izay loza mampalahelo zay hatrany moa ny tany Fianarantsoa nanomboka ny 18 Novambra teo ny fifaninanana fiodinana faharoa hidirana ho mpianatry ny Zandary andiany faha-770 ao amin'ny GASY tao Ambositra. Tanora lahy sy vavy miisa 730 avy amin'ireo faritany 420 manerana ny nosy no miatrika ny fifaninanana ka anisan'izany ity tovolahy iray antsoina hoe Rabotson Jean sitraka Zoa izay mpiadina afaka fiodinana voalohany avy any Menabe. Namoiny ihany ity farany rehefa avy niatrika ny fifaninanana hazakazaka 10 metatra tamin'ny alatsinainy heriny teo iny. Mbola tsy fantatra mazava aloha izay antony ilay fahafatesana fa ny fanazavana azo kosa no nahafantarana fa nahatsapafanina io mifaninana io rehefa vita ilay hazakazaka. Nangataka hipetraka izy tamin'izany ka noho ny tafapetraka dia tsy tafatsangana intsony ary mbola nilaza fa fanina. Nandray an-tanana nitsabo azy avy hatrany ny mpitsabo tao amin'ny sekoly GASY ary nitondra azy teny amin'ny hôpitaly tao Ambositra tao. Indrisa nefa fa niandro niny ihany no namoiny ihany ity tovolahy ity rehefa nihareraka sy niazempotra hatrany. Tsy tana intsony ny ainy rehefa tonga teny amin'ny hôpitaly izy. Nentina niverina sy nieretantory tao amin'ny sekolin'ny Zandary tao Ankorombe moa ny razana taorian'izay ary nalefa mody namonjy ny toerana ny Eviny any Belosirtsirby na faritra ny Menabe ny razana rehefa vita ny firetantory. Ka dia mankahery ny fianakaviany manamanjo hatrany izay avy ety WATAWATA GASY aza misosoka alahelo intsony ary ainganeka ho tsara levenana ny maty. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.